amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Faly miaramba antsika rehetra mpianakavin'ny Tompo anio alahady 5 May, alahady fankalazana ny 15 taona ny sampana zava-maneno endrim-peo eto amin'ny fiangonana ary alahady koa isy fandraisana. Anio ihany koa no anaovantsika ny famangina ny fianakavian'ny Rina Mandimbiary Sosina dia. Iaraka maka ny salamo isika. Salamo 270 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 14. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tsara ny iteran'i Jehovah sy nankalazany anaranao ry avy indrindro, ary anambarany famindram-ponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina. Amin'ny vali torofo sy ny amin'ny feon-doganga, famifaliana amin'ny tananao Jehovah sy ny asan'ny tananao no ibiko. Amen. Ataontsika ny hira 770 ny andiny voalohany sy 15. Indray anao ny anjarany hira ny antoko-pihira.
telo amin'ny fitopolo amin'ny zato ny andiny voalohany sy fahatiny. Andriamanitro, mbola misaotra anao zay raha mbola afaka tonga eto amin'ity tranonao ity indray androany. Iaona aminao ary ankalaza ny anaranao. Misaotra anao zay noho ny herinandro izay afaka nodiavinay sy ny asa rehetrarehetra izay afaka notanterahanay tamin'ity herinandro ity. Ary raha iaona aminao zay androany Tompo, omany ny fo amam-panahy anay, ahafahanay mandray ny hafatrao ary indrindra hitompo sy hivelona amin'ny teninao. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Enoy ampanajana ary havana ny sitrapon'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny kortiadina voalohany toko fahasimy andininy fahaenina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy horeharehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Amen. Iaraka anao ny firahana fanampin'ny fahatelo amin'ny telopolo andininy fahatelo isika.
Iaraka ivavaka isika. Tompo, mbola misaotra anao izay raha mbola afaka manatrika anao eto androany. Ary misaotra anao izay noho ny famindraponao nahafahanay manatrika an'izao fotoana izao androany indray. Fona amin'izay Tompo raha tsy mendrika izany famindraponao izany. Fona aminao izay raha ohatra ka tsy ampy ny fiomananay ara-po, ara-panahy hanatrika anao. Ary mangataka aminao izay Tompo mba ho diovinao mba ho mendrika tokoa ny hanatrika anao ary hijoro eto anoloanao. Miaraka ny fiangonana, irainay be famindrapo, mitalao aminao izay mamelany elokay, diovy izay ho afampahotana, sasao izay ho afa-kelika, ary avaozony fanahinay, ao voniko anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, nangatahanay aminao. Amen. Raiso am-pitsanganana ary havana ny teny famelan-keloka. Ao amin'ny fitoerana avo sy marina ny onenako, nefa izao no olona ho tsinjoviko. Dia izay malahelo sy torotoro fanahy, sady mangovitra noho ny teniko, fa Andriamanitra aho fa tsy olona. Dia ny Ray Masina ao aminao, ka dia tsy ho avy hampahatezerana mirehatra aho, mety aho, midio ianao. Ny fiononanao no efa mahavonjy anao. Voavela ny elokao noho ny anarany masina. Amen. Ataontsika ny hira fiarahana fanampy faha 150. Voninahitra ho amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho aty ambony tany ho amin'ny olona ankasitrahana. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana.
Saorantsika dia ian'ny ten'Andriamanitra ary hanomboka amin'ny 10 minitra ho an-tanora sy ny ankizy ka ataontsika ny hira fa 2:70 sy 700 ka angatahana ny tanora sy ny ankizy mba hitsangana. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment dédié aux enfants et aux jeunes qui occupent une place importante dans notre Église. Couvre-nous de ton Esprit Saint pour que ta parole demeure dans nos cœurs et dans nos esprits afin que nous puissions la vivre au quotidien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à tous les hommes, selon Marc, chapitre 16, verset 15. Ce verset nous rappelle la mission que Jésus a confiée à ses disciples avant qu'il monte au ciel le jour de l'Ascension. C'est un ordre qu'il donna, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à tous les hommes. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à être prédicateurs ou missionnaires dans le monde entier. Toutefois, nous avons tous notre part dans l'accomplissement de cette mission. Seul, il serait difficile pour nous d'accomplir l'ordre de Dieu. Nous avons besoin de nos sœurs et nos frères en Christ pour nous aider et pour aller ensemble, pour avancer ensemble. Peut-être que nous allons nous poser la question, comment puis-je parcourir le monde et proclamer l'Évangile à tous les hommes alors que je suis très jeune et je n'ai pas la capacité pour cela? Pourtant, à notre niveau, nous sommes tous capables de le faire et en voici quelques réponses. Par exemple, en soutenant les prédicateurs, les missionnaires, les pasteurs et tous ceux qui sont engagés dans l'annonce de la bonne nouvelle, par nos prières, par nos aides matérielles et financières, par nos encouragements et par nos respects et la reconnaissance de leur mission. Aussi, en participant aux activités de l'Église et en utilisant nos dons, sachant que cela nous permet de participer et nous faisons avancer le royaume de Dieu sur terre. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Aussi, en étant témoins de la parole dans notre vie de tous les jours, pour tous ceux qui nous côtoyons tous les jours, que ce soit à l'école, au travail et partout où nous allons, être témoins de Jésus et surtout être témoins de son amour. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, chapitre 13, versets 4 à 7, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions avancer ensemble pour la gloire de son nom. Prions.
Merci Seigneur de nous rappeler que nous sommes tous capables à notre niveau de contribuer à la prédication de ta parole à tous les hommes. Donne-nous ton amour qui est indispensable dans l'accomplissement de cette mission que tu nous as confiée pour que seul ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Hanomana ny foamam-panahintsika amin'ny finoana ny ten'Andriamanitra isika ka ho ataontsika ny raha valo sy roanjato ary angatahana ny tompony anjara ambany roso. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, merci pour ce culte que tu nous permets de faire encore aujourd'hui. Seigneur, c'est le moment pour nous de lire la Bible. Puisses-tu nous libérer de toutes les mauvaises pensées et préparer nos cœurs pour recevoir ta parole. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin de comprendre le message que tu veux faire passer à travers les lectures d'aujourd'hui. Et c'est en ton saint nom que je fais cette prière. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina isika tomboantsika amin'ny Isaia toko fa 9 andimy voalohany hatramin'ny fahafito. Isaia toko fa 9 andimy voalohany hatramin'ny fahafito. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izay andro izany dia ho ireny eto amin'ny tanan'i Jodia izao firana izao. Manana tanàna mafy isika, famonjena no tendren'i Jehovah ho mandany fiarovana. Voay ny vavahady mba hidiran'ny firenena marina izay mitana ny fahamarinana. Ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanany tanteraka. Satria matoky anao izy, matoky an'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vatolampy mandrakizay. Fa nahitry ny mponina avy toerana, ny tanàna avodia, arodany, eny, arodany ao amin'ny tany, ka azerany amin'ny vovoka. Itsahan'ny tongotra izy, dia ny tongotra, ny ory sy ny faladiany mandry. Voarovany ny lalany ny marina, eny, aravonao ho marina indrindra ny aleny marina. Amen. Ho tohizantsika ny vaky-teny, izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosiana, toko 7, ny andiny 9 ka hatramin'ny 17. Aoka ny teny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo, ka ifampianatra sy ifananatra amin'ny fahendrena tanteraka ianareo. Noho ny fahasoavana mandinika anareo, dia mihira amin'ny fonareo tokoa ho an'Andriamanitra, ka mikaloha salamo sy hira ary antsa asesiky ny fanahy masina. Ary ny zavatra rehetra lazainareo na ataonareo dia tonsao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ka isao an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Eo am-pisanganana no hamakitsika ny Marka toko 9 andiny 14 ka hatramin'ny 20. Marka toko 9 andiny 14 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary farany dia izy 12 lay teo am-pisakafoanana no nisehoan'i Jesosy, ka nomeny tsiny no izy malainkino sy mafo, satria tsy nentin'ino ireo nahita azy efa tafatsangana velona. Teo koa i Jesosy taminy. Mandehana eran'izao tontolo izao,
toro eo amin'ny olombelona rehetra ny vaovao mahafaly, izay ino ka atao batisa dia ho vaovonjy, fa izay tsy ino dia ho eloina. Ary ireto no famantarana omba izay mino: androaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny vaovao, handray menarana sy sotro pozina mahafaty, nefa tsy anino tsy aninona, ary ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa avy niteny tamin'ny 12 toy izany, dia nakarina any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ireo mpianany kosa lasa nitory ny vaovao mahafaly atraizatraiza, ary ny Tompo dia niara-niasa taminy sy nanome hery ny teny notoriany tamin'ny alalan'ny famantarana nampombany azy. Amen. Hotoizantsika ny raha izay efa natomboka teo ao amin'ny 700 ka ataontsika ny 14 mialohan'ny toriteny. Textanio marika toko fa 12 izay nangalana ny teny lohahevitra ho amin'ity anio ity, dia mahita ireo zava-nitranga manodidina fitsanganan Jesosy Kristy isika tamin'ny fahafatesana. Ary rehefa avy nandresy izany fahafatesana izany sy ny fahotana izy, dia niseho tamin'ny mpianany ary nanome azy ireo ity toromarika farany ity talohan'ny akarantany an-danitra hoe: mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Na amin'ny diema moa izany dia hoe mandehana iran'izao tontolo izao, torio amin'ny olombelona rehetra ny vaovao mahafaly. Ao anatin'ireo teny tsotsotra nefa lalina ireo no niantsony Jesosy sy ny mpianana, ary ankehitriny koa moa izany dia ho antsika rehetra izao, mba ahafahantsika mandeha mitory. Miatra amintsika izany mba ho mpitondra ny fahazavana, ho solon-tena ny fiovana eo amin'izao tontolo izao, izay tena mila ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ambon'izany Jesosy dia tsy naniraka ireo eo amin'ny toerana izay ipetrahany ihany na hoe firenena izay misy azy, fa manerana izao tontolo izao. Tsy mangataka azy ireo izy mba hiazona izany vaovao izany ho azy ireo ihany, ho an'ny tenany tsirairay avy, fa mba hizara izany ho amin'ny olombelona rehetra, ka manasongadina ny lehibe ny filazantsara eo amin'izao tontolo izao. Mandritra ity toriteny ity dia ho jerentsika ny tena dikan'ny teny io hoe vaovao mahafaly na filazantsara io, ary manaraka izany dia ho dinintsika ny sainy ity iraka ity eran'izao tontolo izao sy ho an'ny olombelona rehetra. Inona moa ny dikan'izany ho antsika mpanaradian'i Kristy, ary ahoana no ahafahantsika mamaly izany antso izany eo amin'ny tontolon'ny tenantsika manokana sy eo anivon'ny fiarahamonina? Raha eo amin'ny testamenta vaovao no jerentsika dia ny teny hoe filazantsara, izay avy amin'ny teny grika hoe evangelion, dia manakoako
toy ny fanambarana amin'ny vaovao mahafaly amin'ny famonjena. Ity vaovao mahafaly ity dia mifandray akaiky amin'ny fiainana sy amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ary nitsanganany tamin'ny maty. Ka noho izany indrindra ara dia manomboka tamin'ny taonjato faharoa no nampatonga ireo mpandinika toa ny Justin Martyr izay mpiaro sy filozofia kristianina ampiasa io teny io mba hanondroana ireo fitantarana any an-tsipriany momba ny fiainan'i Jesosy teto an-tany izay vakitsika ankehitriny. Ary naniraka ny apôstôly Jesosy ny hanao ny firenena rehetra ho mpianatra, hizara ny finoany ary indrindrindrindra ho vavolombelon'ny fahafatesana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny fomba nampiasain'izy ireo dia tena hoe fitantarana izay fantany satria izy ireo dia nanatry maso ny asa, ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy, nanatry maso ny fampianarana ary indrindrindrindra nanatry maso ny zavatra nitrangana nanodidina ny fiainany, ny fahafatesana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary hitan'izy ireo avy hatrany ny nilana izany tatitra izany mba hahafahantsika ankehitriny mahafantatra izany vaovao mahafaly izany ary hiaina izany vaovao mahafaly izany. Tsy fitantarana fotsiny io fa tena hoe fanambarana mahery vaika momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, nambara ny fampihavanana amin'Andriamanitra, ny fahafahana amin'ny ota ary ny fampanantenana fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Izany tena hoe fototry ny finoantsika ankehitriny hoe Jesosy Kristy no nampihavana antsika indray amin'Andriamanitra amin'ny fifandraisana marina aminy sy mandrakizay amin'ny tenany. Ny marika toko 515 teo izay miorina amin'ny teny manodidina ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dia mampiseho fotoana lehibe iray izay nankinan'i Jesosy tamin'ny mpianany ny andraikitra mba hanohy ny asany eto an-tany. Ao amin'ny dikateny mahazatra antsika dia hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara ny olombelona rehetra. Io dikateny io dia mampiseho hoe manome baiko ny tompo hoe mandehana, izany hoe misy mouvement ao anatin'io, mandeha mivoaka amin'ny toerana iray, mandeha mitety ny olona ny ivelany. Ary ity didy dia tsy maintsy atao manambara ny lafiny mahavitrika ny iraka kristianina. Ny didy hoe mandeha dia tena hoe fandehanany ny ivelany ary ninina mihitsy hoe andeha hijery ny olona hafa hizara ny vaovao mahafaly an'i Jesosy Kristy. Antsoina ny mpianatra mba hiala amin'ny zone de confort, mba andeha any amin'ny tany lavitra ary andeha any amin'izay misy olona rehetra na inona manjo azy ireo ary ninona toe-javatra izay iainan'izy ireo. Ary amin'ny fatakarana mahazava-dehibe an'io didy io indrindra dia voatarika hiaina sy hitsapa izany ny mpianatra rehetrarehetra. Ary voatarika ihany koa izy ireo hikatsaka amparisiana ny fahafahana izara ny filazantsara maneran'izao tontolo izao. Ity hevitra momba ny fiatsiana ity dia manasongadina mahazava-dehibe ny asa, ny fanoloran-tena ary ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fampielezana ny filazantsara. Manoro hevitra ihany koa ny fisokafana amin'ny kolontsaina rehetra, ny fomba fiteny rehetra ary toe-javatra rehetra izay iainan'ny olona tsirairay avy. Satria ny filazantsara dia tsy voafetra amin'ny sistany ara-jeografika ihany fa tena hoe misokatra maneran'izao. Na dia izany aza dia raha miverina ihany koa isika amin'ny soratra tamin'ny voalohany dia dikateny grika izany dia tena hoe zavatra hafa mihitsy no ambaran'io ary dikany hafa mihitsy ny fandikanan'io teny io. Raha dika arabaky teny io, andiny teny io dia manambara hoe rehefa nandeha eran'izao tontolo izao torio ny vaovao tsara amin'ny olombelona rehetra. Raha amin'ny teny frantsay moa izany dia hoe ayant été allé dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Eto ilay mandeha dia tsy misy hoe baiko tsony fa eo amin'ilay torio ihany ny baiko izay omen'Andriamanitra. Izany dia midika hoe matoa-teny grika nampiasainy ito dia midika hoe ilay ale io zavatra efa lasa, efa niainana. Ary rehefa mandeha isika dia tena hoe fiainantsika manontolo io filazantsara io. Manantitrantitra io hoe ireo mpianatra izay niran'i Jesosy Kristy dia efa nitondra ny filazantsara
niaraka taminy naizanaiza nalehany. Ny fiainan'izy ireo dia lasa endriky ny filazantsara ka mijoro ho vavolombelony sy ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy izy ireo amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny asany ary amin'ny alalan'ny fiainany manontolo. Io fahitana io dia manasongadina ny zava-misy fa ny mpianatra dia tsy iraka mpitety faritany fotsiny fa tena hoe mpitondra velona ny fahamarinana filazantsara. Mihoatra noho ny kabarin-tsotro io na ny asa fiantrana fa misy fiovana lalina ao amin'ny maha olombelantsika tsirairay avy. Ary ny fisian'izy ireo dia tena feno fahazavana avy amin'Andriamanitra, manambara ny hery sy ny fahamarinana filazantsara. Ao amin'ny epistelon'ny Kolosiana izay mivakintsika teo dia tena hoe mampatsiahy antsika mihitsy ny tompo hoe ny tenin'i Kristy dia tokony hitoetra ao amintsika amin'ny fahendrena rehetra. Izany dia midika fa manasongadina mahazava-dehibe fandraisan'ny teny eo amin'ny fiainantsika izany, ka hahatonga antsika ho fitaovan'ny fahamarinana sy ny heriny izay manova sy manavao, satria fiainantsika ray manontolo dia io no tatitra, io ny filazantsara, mampiseho an'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy hoe inona ny zavatra nataony tamin'ny fiainantsika, inona ilay fanavotana izay nomeny antsika. Fanahisana izany mba hahatonga antsika ho fonenan'ny teny, ahafaha mitoetra sy miroborobo tanteraka ao anatintsika. Ary rehefa mandray an'io tenin'i Kristy io isika dia manenika ny lafy rehetra ny fiainantsika izany. Lasa fototry ny fisainantsika, ny fitenintsika ary ny asa ataontsika izany teny tombo izany. Lasa pirofo velon'ny filazantsara noho izany fiainantsika manontolo. Lasa ambasadoryn'ny filazantsara isika rehetra, mitondra fahazavana sy fiainana ao anatin'ny tontolo voamariky ny aiziny. Izany haren'ny tenin'i Kristy izany dia mampiseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ka izay mampatonga antsika vavolombelon'ny filazantsara ary izay no anasana antsika andeha hitory izany filazantsara izany mba ho hitan'ny olona rehetra izany hoe olona nandray an'i Kristy izany, olona velon'ny filazantsara. Ary hita taratra amin'ny teny fahamarinana sy ny fahasoavana izany, amin'ny fihetsika feno fitiavana sy fangorahana, amin'ny toetrantsika voavolavolan'ny fanatrehana sy ny herin'i Kristy ao anatintsika, ary amin'ny alalan'ny fiainana araka ny fampianaran'i Jesosy dia lasa vavolombelon'ny fahasoavany sy ny fitiavany isika rehetra, ka manasa ny hafa hiaina ny zava-misy marina momba ny famonjena. Noho izany ary amin'ny fandraisantsika ny tenin'i Kristy eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny famelana azy hitoetra amin'ny fiainantsika dia mamela azy isika mba hitoetra tanteraka ao amintsika ary tonga fitaovana isika amin'ny fahasoavana, amin'ny fahamarinany eo amin'izao tontolo izao. Ary lasa mpitondra fiovana isika mampiela ny fahazavana sy ny fitiavan'i Kristy eo amin'ireo tontolo izay mila izany, mizara ny vaovao mahafaly eo amin'ny manodidina antsika, mba hiverina amin'izy ireo ny fitiavan'i Jesosy Kristy, mba hiverina amin'izareo ny espoir rehetra ho amin'ny fanaranan'i Kristy eo amin'ny fiainany. Ny baikon'i Jesosy anderan'izao tontolo izao dia manatitaritra amin'ny fomba fijerintsika ny san'ny iraka kristianina. Mampatsiahy antsika izy fa ny antontsika dia tsy voafetra amin'ny toerana iray ihany fa mandrakitra ny tany manontolo. Fampatsahivina izany riavana fa tsy misy fetra ny filazantsana ary fahazavan'i Kristy dia natao hampamirapiratra amin'ny faritany maizina ao amin'izao tontolo izao. Antsony isika ho vavolombelon'ny filazantsara naizanaiza misy antsika, naizanaiza le antsika eo amin'izao tontolo izao. Na ny amin'ny tany lavitra izany na amin'ny tany akaiky, na ny amin'ny ambanivohitra izay mety hoe tsy tonga ny lalana ary izany dia mandeha isika satria izay no iraka. Ary ninona zavatra mitranga amin'ireny tany ireny, ninona zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izay hitorintsika dia mitovy ihany ny iraka hoe hitondra ny fahazavana ny filazantsara any amin'ireo izay mila. Satria izao toerana izay misy antsika izao, izao firenena misy antsika izao dia tena hoe mila izany filazantsara izany ary mila mahafantatra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary amin'ny fizarana ity filazantsara ity any amin'ireny vazantany ireny dia tena hoe mamela ny olona isika handray izany filazantsara izany sy hiaina ao anatin'izany filazantsara izany. Ka rehefa naniraka ny zanan'ilay tokony teto an-tany Andriamanitra dia tsy mba niteny izy hoe vonjeko ry na ry,
tsy mba niteny izy hoe avelako riana ry fa izy rehetra no tiany mandehana eran'izao tontolo izao. Toy io ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Fitiavana tsy misy fepetra no tiavan'Andriamanitra antsika. Ary tena hoe vonona izy nandao an'ireo ondry 750 mba amerinana ilay ray, hitady ilay ray izay very. Ka izany ny fitiavana antsika. Satria tiany avokoa isika rehetra izao, ary tiany voavonjy isika rehetra. Ka izany mampirisika anazy atsika hoe izary izany filazantsara izany ho an'ny olombelona rehetra, fa tsy hoe antoky iray ihany akory na firenena iray ihany. Fatatsika tsara angambany ny teny ao amin'ny Jaona 3:9-10 izay miteny hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Eto dia hoe izao tontolo izao. Tsy niteny izy hoe firenena izao na hoe olona izao fa izao tontolo izao. Ary nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Rehefa mitsaitsaina an'izany isika dia mahatsapa tanteraka amin'ny mahazava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehetra. Ny faniriany anatonana antsika azy mba hahafahantsika ho voavonjy. Tiany ny olona rehetra, tiany ho vonjena ny olona rehetra, ary tiany ho fantatry ny olona rehetra ny filazantsara. Ary noho izany raha filazantsara dia tsy natokana amin'ny firenena iray ihany, na foka iray ihany, na saranga ara-tsosialy fa natao ho an'ny rehetra mba hanome fanantenana sy fanavotana ho an'ny tsirairay tsy hakanavaka. Ary toy izany koa amin'ny iray Timoty 2:7-11 izay hanomezan'ny apôstôly Paoly antsika fatakarana mahery vaika hoe izany ny tsara kakasitrahany io masin'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Io andalan-teny io dia manambara tanteraka hoe tian'Andriamanitra isika ary iriny ny ahavonjy antsika tsirairay avy izao, ny atakarantsika tsirairay avy ny fahalalana ny fahamarinana. Io teny io dia manasongadina ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitsonjovany antsika rehetra io, satria tiany ho voavonjy isika rehetra io. Ary io teny io dia mihoatra ny fetran'ny firazanana rehetra, tsy mifidy taranga izy, tsy mifidy kolontsaina izy, fa misokatra ho an'ny rehetrarehetra. Tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa mifaniriany teny anatonantsika tsirairay avy azy mba ho vonjeny. Na manan-karena na mahantra, na mahery na manetry teny, Andriamanitra dia manolotra ny fanasany ho an'ny olona rehetra, ho famonjenan'ny olombelona rehetra tsy hakanavaka. Ary io fahamarinana io dia manambara fangoran'Andriamanitra tsy manapetra ho amin'ny fanahy tsirairay avy. Ninona lasantsika, ninona fahadisoantsika, ninona eloka vitantsika dia tsaroviavana fa tian'Andriamanitra isika ary tiany isika mba hiaina ao anatin'izany filazantsara izany. Ary eo amin'ny sehatry ny asa fitoriana filazantsara amin'izao tontolo izao, ireo andinireo dia tena hoe manentana sy mampirisika antsika mihitsy amin'ny fampatsahivana fa tsy verimaina izy raha mitory, satria Andriamanitra no ny antso antsika. Antsoina isika mba ho fitaovan'ny fahasoavana, anaparitaka amin'ny fahazavan'ny filazantsara amin'ny toerana rehetra, ary anao izany amin'ny fitiavana tanteraka ary ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ao anatin'izany raha mila manontany teny isika hoe fiainantsika manontolo ve dia tena hoe mifanaraka amin'izany filazantsara n'Andriamanitra izany. Tena hoe nandray mampiseho tanteraka ve ny fiainantsika hoe nandray ny fitiavan'Andriamanitra, voavonjy tao amin'ny Kristy. Mampiseho mihitsy ny ve ny fiainantsika hoe tompo ane momba antsika tsirairay avy. Ny fahasoavan'ny Kristy ve tena ao anatintsika marina, ka izany ry havana no fiatomboan'ny filazana, ny fitoriana ny filazantsara manomboka amin'ny tenantsika aloha, izay vao mandeha ainy amin'ny izao tontolo izao hitoriana izany. Ho famaranana ary ny amin'ny mampanaradian'i Kristy antsika dia voaantso isika rehetra izao mba tena hoe hiverina amin'ny fampianarana mihoatra lavitra no ny tenantsika fotsiny. Ny iraka ataontsika dia ho vavolombelon'ny fitiavany sy ny fahamarinany amin'ny lafiny rehetra ny fiainantsika
sy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika sy ambaratsika na amin'ny na ny ampiasana izany na ny ampianarana izany na amin'ny fianakaviantsika izany na ny fiainantsika manontolo andavanandro izany dia tsy maintsy ho vavolombelona velona isika amin'ny fanatrehana sy amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy Tompo fanarana izany. Ary mampirisika antsika ny apôstôly Paoly eo amin'ny Kolosiana 3 eo amin'ny 17 hoe ary na inona no ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Midika izany fa ny asa rehetra, ny teny rehetra lazaintsika dia tsy maintsy feno ny fanatrehan'i Jesosy. Maneho ny toetrany dia ny fitiavana, ny fangorahana, familan-keloka ary ny fahamarinana. Nandritra ny fanomanana ara-panahiny asa dia mahomaly moa ary tsy verenako eto intsony dia nozavaiko mahazava-dehibe ny fanatrehan'i Kristy sy ny fanehoana ny sitrapony eo amin'ny fanatrehany eo amin'ny lafiny rehetra ny fiainantsika ary mila izany isika. Ny tenantsika, ny eritrerintsika, ny ataontsika, zavatra rehetra amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy maneho ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy mampiseho izany eo amin'ny izao tontolo izao. Satria ange ny tenantsika izao ange nijerenireny olona ireny voalohany. Satria raha zavatra tenentsika aza tsy mifanaraka amin'ny zavatra ataontsika dia ahoana moa no andraisan'izy ireny teny izay tiantsika ho zaraina amin'izy ireo, ny teny izay tiantsika ho toriana amin'izy ireo, fa miainga avy amintsika tsirairay aloha, fiainantsika tsirairay, izay vao afaka hitory izany isika. Ko andeha ary isika hizara izany, ndeha hitory izany vaovao mahafaly izany ho amin'ny olombelona rehetra, manomboka amin'ny fiainantsika manontolo amin'ny fankasitran'Andriamanitra ary andeha eny amin'izao tontolo izao hizara ny vaovao mahafaly. Ary enga ny fiainantsika rehetra ho vavolombelona fitiavan'Andriamanitra hitaona ny hafa, anatona azy ireo andraisany anjara amin'ny fanovana ny tontolo manontolo araka ny sitrapon'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra raisoa ny fitahiana. Ho aminareo rehetra nefa soavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ankehitriny sy mandrakizay. Ary engany mba hanakohako ao am-ponareo ity vaovao mahafaly ity amin'ny fanambarana fiainanareo manontolo ary ny hery ny fanahy masina ny omba anareo amin'ny fandehanana amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara ho amin'ny olombelona rehetra ary Andriamanitra ny hitari-dalana anareo sy hampahery anareo ary hiaro anareo amin'izao iraka izao. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
isika teo dia izao koa isika dia anolotra ny tenasika ka hanona ny fanekempinoana ka eo am-pitsanganana anaovantsika an'izany. Mino an'Andriamanitra Raitsoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Vertsiny, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, notomboana tamin'ny Azozaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka kafanan'Andriamanitra Raitsoa, avy any no hiviany tsara vela sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Izao kosa aritsika dia androso ao amin'ny fanasan'ny tompo, ka iomanantsika amin'izany ataontsika ny hira fahatelo amin'ny 521 sy fahaefatra. dia ampiraisin'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy isika ary zao fanasana masina izao dia endrika izany fampiraisana izany izay nampihavanan'Andriamanitra ray tsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ampihavanany antsika rehetra kosa satria prala mpianada ary prahavavy ao amin'ny tompo. Aoka hiara-mitsangana ry isika. Dia tonononao aminareo rehetra ny fiadanan'i Kristy amin'ny teny malagasy, ny fiadanana sy ny fihavanana dia iray ihany. Ka dia aoka anonona izany fiadanana izany amin'ny eo akaikitsika isika. Dia asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa nideran'ny anjelin'ny fiandriananao, hitsahon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra nao amin'ny tahotra, ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobina. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay amin'izy ireo, ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe
Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ho izy raiso ano ity ny tenako izay omena ao anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovanay. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Koa naoviana no misotro anareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaora indray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Araka izany teny fanorenana izany ry havana, dia aoka ary sika tsiaro an'i Jesosy Kristy. Ilay maty ny solo antsika, ilay nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Izany ny fanatom-pihavanana mendrika sady ambony indrindra natolotr'Andriamanitra antsika. Koa dia aoka ary hiara-misaotra sy hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ranay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha eo nreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahatamin'ny maty ary ny fifona ny mandrakizay ho anay, ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io aidino ny fanahy masina mba hamen'ny fonay, ka ndraisanay tokoa ny tomponay amin'ny fonona velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina izay mitoetra ao anatinay no aharinao sy hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Dia ho tsapanay tokoa anie ny fanatrehanao mba tsy ho izay intsony ny velona fa ianao ny velona ao anatinay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo, izay tonga eto anatrehanao, iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampany amin'ny volovika. Ampianary ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay ara-manana ny fiangonana masina manontolo. Ny fiononana sy ny fifaliananao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanamasina, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Afaka miara-mivavaka hoe Rainay izay any an-danitra, ho hamasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety ahatahany tahaka ny any an-danitra. Moeny anio ny alasazy ao anay, ary mamelany ny mokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary iza mitondra ny afaka-panahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra mba ho famelan-keloka. Dia hoy ny tompo, avia efa voavoatra-po zao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy pare fanasan'ny tompo. Manao ny hira voalahatra 5:5 isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka, ary efa tafaverina ety ny dekona dia mitsangana indray isika miara mihinana ny mofo sy ny sotro amin'ny kapoaka. Mipetraka
ny tsy mpandray fanasan'ny tompo ary rehefa nahazo ny mofo sy ny kapoaka isika dia mipetraka koa 5:20.
ako hitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotronareo rehetra ity, fa tiano rako dia ny amin'ny fanekevana vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, dia ao aminareo mandrakarivany ny fiadanana. Amen. Isika dia misy sak izay ametrantsika ny kapoka rehefa amiraha vetitsika. Dia tonga filazana ratsika izao ry havana, dia mangataka ny tompony anjara amin'izany mba hiroso avy hatrany. Ny mpitandrina sy ny komity FP Matolozy dia faly miara-batsika amin'ny andalan'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao antsika anio, vaovao national, Cœur uni 2024. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. 1 Chronique chapitre 16 verset 9. C'est avec joie que nous annonçons que le Cœur uni 2024 se déroulera à Villemur-sur-Tarn du jeudi 9 au dimanche 12 mai. Des formations seront ouvertes à toute l'Église. Le jeudi 9 mai de 16h à 17h, le thème sera sur la place du chant pour les croyants et l'Église. De 18h30 à 19h30, la formation sera conduite par le verset selon Luc chapitre 19 verset 40. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Vendredi 10 mai de 14h à 15h, la formation se concentrera sur le chant, l'émotion et la spiritualité, selon 1 Chronique, chapitre 16, versets 7 à 15. De 18h à 19h30, la formation sera conduite par 1 Roi 9, 3, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter. Le samedi 11 mai, de 9h à 10h, la formation sera centrée sur les cantiques spirituels, selon ce qui est écrit dans Colossiens 3, 16. Le grand concert des 300 choristes se tiendra le samedi 11 mai à 16h sous le chapiteau du château de la Garrigue, et sera suivi d'un dîner de célébration. Au vu de la proximité de la localisation et pour montrer notre unité avec l'AMF national dans cette œuvre missionnaire, notre culte du dimanche 12 mai se tiendra au château de la Garrigue à 9h30. Il n'y aura donc pas de culte ici au temple du Salin ce jour-là. Afin d'organiser le transport des paroissiens se rendant sur place, on vous invite à remplir le formulaire affiché sur l'écran qui a aussi été envoyé sur les réseaux. Vaovao faritany, fiofanana tompony andraikitra fahatsanina. Antsony isika manana andraikitra rehetra eto amin'ny fitandremana Toulouse sy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana, hanatrika ny fiofanana tompony andraikitra fahatsanina izay ataony asabotsy voalohan'ny volana Jiona amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro any amin'ny Vieux Temple.
Ny lohahevitra voapoasana dia hoe ny mpiasam-piangonana miaramila voafidin'i Jesosy Kristy mitafy fiadiana, omeny sy miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ho fiomanana amin'izany dia manasa antsika hamaky ny epistily ho an'ny Efesianina 4:9. Iangaviana isika mba hameno ny formulaire izay miseho amin'ny solaitra manjelatra alohan'ny talata 2 Mey mba ahafahan'ireo mpikarakara miomana amin'izany. Vaovao eto amin'ny tafo, filazana teraka. Erzus, Prisca, Andriany Fanana sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils, Raphaël Miartine Andriany Fanana, le 13 mars 2024. Car tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 13-14. Famangina manjo, ny famangina fianakaviana Rina Maniberso sy Nadia, izay namoray dia ho tanterahana anio. Taratasy fisaorana, taratasy voaloha. Andriamatoa Andriamady mamin'ny Rina sy Hortense ary ny fianakaviana manontolo dia misaotra anareo fiangonana mpianakavin'ny finoana, ny trotro ambavaka, nampahery ary naneo ny fiampihavanana tamin'ny namozanay ny malalanay, Andriamady Yvonne Rennes. Andriamanitra manakaram-pahasoavana ane hitahy sy hamaly fitianareo ary handrosaka aminareo ny fiadanana. Taratasy fisaorana faharoa. Ny mpitandrina Élisée Andriamiandry Mianakavy, Andriamatoa solora barimanana Élisée Mianakavy ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny isambatan'olona, ny isam-pianakaviana ary ny fiangonana izay naneho ny fiara-miory tamin'ny fomba samihafa sy nampahery tamin'ny teny sy ny vavaka tamin'ny namozanay, ny reninay, ny zokinay, ny havanay, Elisabeth Razafindramianitra. Andriamanitra manakaram-pahasoavana ane hamaly soa anareo sy hampahery anareo amin'ny faneho-piraisana hatrany, nankafaliana, nankasarotana, isandratan'ny voninahitr'Andriamanitra sy sehon'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana eo amintsika zanana. Tsara levenana ny maty ary mitraka ny velona noho ny teny sy ny fihetsika nasehonareo, koa dia misaotra indrindra. Fa Andriamanitra tsy mahatsy marina hanatio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Hebreo 4:10. Sampana fifoazana. Ny sampana fifoazana dia mampatsiahy antsika fa ny fisoratana anarana amin'ny lasy fifoazana izay atao an'i Giel ny 10 ka hatramin'ny 1 Jolay dia mifarana ny alahady 2 Jona. Ny fisoratana anarana dia azo atao amin'ny anaran'ny roa izay efa naparitaka na manatona mpitantsohatra voangana kotomalala. Ny sarandazy dia 150 € ary azo aloha indray mandeha na in-telo na in-polo. Raha mila fanampanazavana dia aza misalasala manatona ny birao. Fanateram-bokatra Pentekosta. Toy ny fanao isan-taona dia miomana isika amin'ny fanateram-bokatra Pentekosta ny alahady 9 Mey. Izy valopy zaraina amin'io andro io, anatanterantsika izany. Azo atao ihany koa ny manefa izany amin'ny alalan'ny carte bancaire. Samy manohana ao amin'ny avy, rakotra na amin'inona na amin'inona anambinana azy. Koritiana 1:12. Fitoam-bavaka trano fiangonana. Ary ny finoana no fatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 1:11. Izany tenin'Andriamanitra izany no lohahevitra ny fitoam-bavaka ho an'ny vinatrano fiangonana manaraka, izay atao ny asabotsy 12 Mey amin'ny rola tolakandro any amin'ny Vieux Temple ary tarihan'ny USPMA sy ny mpiadidy. Koa izany teny izany koa no hitaomanantsika rehetra iombo-po amam-panahy ka iomana amin'izany fotoana izany dieny izao mba ho tonga maro amin'ny fifaliana. Sortie lundi de Pentecôte. Nous vous convions à une sortie détente, à une journée détente qui se tiendra le lundi 20 mai à 10h en plein air au parc de Sesquières. Pour ce lundi de Pentecôte, nous aurons l'occasion de partager un repas agapé et s'amuser à travers des jeux et des activités sportives. Nous pourrons jouer au foot, basket, tennis, pétanque, ping-pong et d'autres jeux concoctés par les organisateurs et adaptés à tous. C'est aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux, de créer de la cohésion et de se trouver en dehors de l'église. Nous vous attendons nombreux pour cette journée gratuite, fun et fraternelle. Soyez bénis. Misy ny étude biblique amin'ny talata fahafito Mey amin'ny fitora sasany arivo amin'ny alalan'ny Zoom, ary misy ihany koa ny mpiara-manao sampitandra ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato. Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao indray ary ny diarintsika manaraka. Ny alahady 12 Mey, fanompoam-pivavahana famaranana ny Cœur Uni 2024 any amin'ny Le Château de la Garrigue amin'ny 6 sasany maraina. Ary ny alahady 16 Mey amin'ny 3 eto amin'ny Temple du Salin, fanompoam-pivavahana fankalasana amin'ny Pentekosta no sady fanokanana ireo katekômena nandihan'ny 17 sy 4 sy 4.
ary ihany koa fanateram-bokatra. Misaotratsika naritra hatramin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray a. Araka ny fantatsika dia no fahasoavan'Andriamanitra dia nahazo ny statut association culturelle amin'ny fiangonantsika tamin'ny taona 2023. Noho izany a dia afaka manome reçu fiscal zany tsika manomboka izao. Vaovao atsika ilay izy a, ka inona avy ara voakasika izany? Eo ny afalimpona ny cotisation dia eo koa zany ireo izay fanomezana izay nataontsika ho an'ny vinatran fiangonana ohatra, don na souscription izay nataontsika zany ary voarain'ny fiangonana tamin'ny taona 2023. Ahoana ny fomba natanterahana ilay izy ho an'izay rehetra maniry te hanana ahazo an'izany attestation fiscale zany na reçu fiscal zany dia misy fiche nataonay zany ery amin'ny fidirana, dia mila mameno an'izany zany tsika mora ny fitantanana, ka mila ataontsika ao daholo ny information exacte rehetra amin'ilay izy mba tsy ohatra hoe isy diso ny anarana na ny adresy sy ny ohatra izany. Dia mila lazainao koa zany hoe inona ny tianao hangalana zany reçu fiscal zany. Le izy ve hoe ny cotisation nataonao fotsiny, sa ny don nataonao tamin'ny trano fiangonana, sa izy anankiroa, misy efa détail zany ao afaka anamariantsika hoe zay zavatra tiantsika ho atao amin'ilay izy. Marihana fa indre-pandeha ihany zany no manao an'io édition io, tsy afaka atao édition indroa, dia kasainy indrindra no anaitanana antsika zany anisany information exacte rehetra ao amin'io. Dia ohatra ny fanaovantsika déclaration des revenus, ny justificatif rehetrarehetra dia mila tehirizitsika ihany koa zany amin'ilay izy. Dia aza misalasala manantona anay raha ohatra ka hoe mila fanampahazavana isika na hoe misy fanontaniana zany, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Fahalemerabantsika amin'ny anaran'ny tompo sy amin'ny anaran'ny komity ny trano fiangonana. Minitra trano no amaranantsika ny fampitam-baovao. Ny minitra tranontsika androany dia mahakasika izao fanompom-pivavahana lasa ataontsika foana atao amin'ny temple du salon izao. Anao jeritodika fohy isika momba ny vieux temple. Tantara fohy ny fianam-piangonantsika tao amin'io tranon'Andriamanitra nampindraminy antsika io nandritra ny taona maro. Ary mbola mitohy zany amin'izao fotoan'izao satria ny activité ansampana dia mbola mitohy ihany isaka sabotsy. Ny tsy azo lavina dia fianam-pianakaviana maro no voarakitra tao amin'ny vieux temple na dia tsy toerana ny vavahan'ny FPA Matolozy hatrany am-Piandohany tamin'ny voan'ny foronany tamin'ny taona 1970 azy izany. Azonareo an-tsaina ve fa misy mpiangona zokiolona eto amintsika natao mariage tao amin'ny vieux temple, dia mananjanaka natao mariage tao amin'ny vieux temple, dia eto ny taranany miaraka manompo amintsika tao amin'ny vieux temple. Eto koa ohatra ny ao amin'ny komity ny trano ohatra dia misy any Zokiliva sy Lalasoa koa natao mariage tao amin'ny vieux temple tamin'ny taona 1970. Fiainansampana valo eto amin'ny fiangonantsika dia mifamatotra tanteraka tamin'ny nahafahantsika nampiasa ny vieux temple. Sika rehetra izay mpikambana tany amin'ny sampana dia tsy maintsy nanana fahatsiarovana tao daholo. Omaly izao dia nisy solotena ny sampana valo nandeha nanadio ny vieux temple. Ny tiana ho lazaina ry havana dia misoratra ao amin'ny tantaram-piangonantsika ny vieux temple, ka tena pejiny vadika ny tsy hahafahantsika maneho ny fanompom-pivavahana any intsony. Isaorana ny tompo tamin'ny famindram-pony sy ny fitantanany atsika tao amin'ny vieux temple nandritra n'izay fotoana ela be izay. Alahady fanontelo ny androany sika izao no niangona tato amin'ny temple du salin. 20 ny isatsika ny alahady 2 sy 7 avril lasa teo.
androantsika 304 isarana ny tompo ny asany fanahy masina izay nitaonantsika tsirairay avy mandresy lahatra atsika ka tanterahantsika sianatsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:5 tapany A manao hoe aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Fantatra fa misy ezaka manokana ho an'ny isan-tokantrano, ho an'ny isam-batan'olona amin'ity fiangonana isan-karivo ity. Sahirana isika amin'izao fotoana na dia ny fibatabatana sy ny fitomanareo entana mivezivezy eto amin'ny salin sy makany amin'ny temple isan-kerinandro fotsiny aza, dia androantsika izao tsy afaka nianatra ny D9 satria nampiasain'ny tompontrano ny salle des réformateurs ny anaran'ny kate vazaha. Misaotra antsika nefa fa tsy nametraka an'izany ho sakantsika ary mampirisika hatrany afanafo amin'ny fanompoana ny tompo manomboka amin'ny fanompoam-pivavahana. Ny fizotran'ny asan'ny komitin'ny trano ankehitriny dia mitohy ny asa fitrandrahana amin'izao fotoana, dia ireo hitantsika amin'ny soratra ao amin'ny fafana ireo le izy moa zany tsy hoe vitany hoe mahita toerantsika, hitantsika amin'ny soratra ao hoe Lonages Balma, tsy vitany hoe mahita toerantsika dia ho raikitra le izy na tsy, fa mbola jerena amin'ny atsipiriany ny masotsivana rehetra ahafahantsika miroso. Any Lonage ohatra dia trano malalaka tokoa fa mbola mila fanamboarana, misy pitsopitsony toy ny hoe trano fivarotana tsy maintsy vidiana miaraka aminy sy ny sisa, dia tsy maintsy jerena akaiky amin'ny atsipiriny hoe azon'ny fiangonana irosoana ve, inona ny vahaolana raha ohatra ka tsy azo. Miasa araka izany ny komision juridika hoe ahoana ny fomba hanatanterahana an'izany, inona ny takiany lalàna amintsika. Any Balma indray dia misy toerana anankiray efitrano fanaovan'ny mairie de Balma fety saingy tsy manara-penitra ho an'izareo intsony izy io amin'izao fotoana ka amidiny, dia ao ampijerevana azy koa zany tsika amin'izao fotoana ny tarikasa fitrandrahana, mijery akaiky hoe sao mba mety trandrahana ho trano fiangonana ho antsika izany toeran'izany. Ao anatin'izany dia miasa ao anatin'izany ny tarikasa fitrandrahana sy ny tarikasa hoentimanana. Hitanareo amin'izany fa misy asa goavana ao anatin'ity vinatrano fiangonana ity, ka mitaona antsika androsatrany amin'ny vinatrano fiangonana. Tsy voatery ho vola manokana ny resahana, fa ny fanoloran-tenantsika ankapobeny dia mampahery antsika hitondram-bavaka isan'andro ny vinatrano fiangonana. Dia manasa antsika hamandrika ny tenyizao ho tonga maro amin'ny fitoam-bavaky ny trano fiangonana manaraka ny asabotsy 12 volana May amin'ny 2 ora ao amin'ny Vieux Temple, ka ny ESPMA sy ny mpiadidy no hitarika antsika amin'izany amin'ny loha hevitra hoe ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina. Hebreo 1:12 amaranako azy dia mampahatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra izay nanakina antsika ny soratra asa-piangonantsika FPMA Toulouse ho an'ny taona 420 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ambeno ny manda, tazano ny lalana, atanjao ny valahanao ary tsy eo mafy ny herinao. Naoma 2:2 dia anakery amintsika ne izany teny izany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Fanaontsika ny miaraba mandray ireo vahiny izay sendra mandalo na tonga onona miara-mivavaka amintsika eto. Gangatana raha misy amintsika ao anatin'izany mba hitsangana tompoko azafady. Dia faly zay mandray anareo ary miaraba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Hoy ny fiteny hoe nalaina avy tao misoratra masina, ny tavan'ny rahalahy no mandranitra ny tavan'ny rahalahy, ka dia nampahery anay tokoa ny fiaranareo taminay teto anio. Matoky izany ianareo ary mitsodrano anareo zahay. Ny Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa teto ane, izy mbola atanteraka aminareo ny fitahian-tsoa rehetra, ka hiaro anareo amin'ny ratsy
atanteraka soa ny antony natongavanareo eto nandalona hitoetra ary mbola ombanareo ampitoetra ny fiadanany mandrakariva ao aminareo dia tsarova fa nao vinanareo mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy dia misaotra indrindra tompoko mba kasitraka tompoko mahazo mipetraky nareo. Manaraka izany dia fanaontsika koa ny miarahaba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona naterahany iray tamin'iny volana lasa iny ny aprily 2024 zany. Misy 3 mianadahy izy ireo, ny sasany eto, ny sasany tsy eto, nefa raha manaraka anay ianareo any tokantrano any dia mitsangana fa mahita anareo zay amin'ny ampanahy ary ny tompo dia atanteraka aminareo ny tsodrano sy ny vavaka atao anareo. Misy Andramatoa isany sy Andriamatoa isany. Ramatoa dolo izy reto azafady. Ramatoa isany Rasolo Malala Aimé eto izy. Rafaly Manana Ratiaray eto koa izy. Raha tsy miapierety azafady. Raha ny tokantrano ianao manaraka izao dia angatana hitsangana. Ary Ramatoa Andriamampianina Lala zay inona koa fa any tokantrano amin'izao fotoana izao. Faly zay miarahaba anareo ary miompy mpifaliana aminareo amin'izao natratraranareo ny tsingeritaona naterahanareo zao indray. Miombona amin'ny fianakaviana ary misaotra an'Andriamanitra satria izy no nitantana anareo, izy no niaro anareo ary izy koa mbola metrahanay no avinareo mba ho tanteraka araka ny sitrapony, araka ny teny fikasany ary dia tianay ny amaky ho anareo. Ny teny fikasan'ny tompo sady fampaherezana ho anareo araka ny salamo faraka amin'ny 90. Zao ny voasoratra ao amin'ny 5 ary manomboka amin'ny 420. Ary satria hoy izy hoe Jehova ianao no ariko sady nataony fonenana avo ny avo indrindra satria izany raiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia amaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy. Amonjy sy anome voninahitra azy aho. Hovokisako fa ela velona izy ary esehoko azy ny famonjeko. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra marina. Zao nambaran'ny soratra masina tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra fa tanteraka amin'izay mino azy, tanteraka amin'izay mifikitra aminy. Ka dia hitrotro ambavaka anareo ny fiangonana manontolo ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Andriamanitra fitiavana sady be famindram-po. Andriamanitra mitondra anay sy mitantana anay amin'ny fahasoavana. Ary dia mijoro manoloana anay ireto ray aman-dreny zokinay ireto izay nanehoanao ny fahatsaranao ary nahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Ianao no aron'ireo, ianao no fonenany any amin'ny avo indrindra ary ianao zay niraketan'ny fitiavany, ianao tompo nametrahanay ny fiainany manontolo mba hahatonga azy ho tsara aro, hahatonga azy handray ny famonjenao isan'andro, hahatonga azy handray isa maraina ny aren'ny fahasoavana avy any ambony. Dia arovy amin'ny ratsy rehetra, arovy amin'izay mahafaty, arovy amin'izay manimba, arovy amin'izay mampisaraka aminao ary araka ny teninao hovokisanao fa ela velona ny izy ka ny fiadananao, ny fifalinao ary indrindra ny fahatanterahanao anenika ny fiainany izay rehetra akaiky azy. Angatana amin'ny naratsoan'i Jesosy zany dia derainay sy ankalazainay ianao lay Andriamanitra mahatanteraka izany amin'izay matoky ianao. Misaotra Tompo. Amen. Dia mahazo mipetraka ianareo, tsika kosa mitehaka mba ho fanohanana azy ireo amin'izany. Farany amin'ny filazan-draharaha araka ny fantatsika dia igadona afaka 2 herinandro ny Pentekostra izay anokanantsika ireo katekomena nanaraka ny fampianarana nandritry ny 2 taona iny ary dia atolotra antsika eto zany satria amin'ny herin'ny androany isika dia miaraka amin'ny cœur uni ary tsy misy fitoam-pivavahana zany eto
fa any isika ny miara-mivavaka ka dia asehontsika anio zany a ireo katekomena ireo a sy ny fotoana zay anokanana azy angatany ianareo rehefa voatonona ny anaraneo mba hitsangana eny am-pitoerana ihany a ireo hotokanana amin'ny pentekostra izao Andriamatoa sy Ramatoa isany Andriany Fahanana mandresy Luka Miantanarivo Naly Rabary Andry ny aina Joary Rabearivony Andraina Joy Rakotobe Tolotra Kevin Ramanamaefa Finy aina Angelina tseo izy mety tseo izy fa mety voatana amin'ny asa Ramanandray Tsiory Sandratra Heritiavina Andriano Menjanahary Manoso Zafindramaro Rafael Ermalala Gérard Razafy Mandimby Rosas Ardine Razafindralambo Iriana Razana Jatovo Manantso Ary Sote Bas Niry izy enina amby folo menada reo zay voatonona anaranareo a reo no hotokanana amin'ny pentekostra izao misy kosa zay nangataka manokana noho ny amin'ny fianakaviana mba hotokanana amin'ny faefatra ny volana aogositra ho avy izao eto amin'ny FPMA Toulouse ihany dia Ramatoa Andriamandanina Estelle Nirina eo ve Estelle tsy afaka koa izy zany a dia tsy tonga eto farany a dia nisy mpianatra katekomenina zay narisika tokoa nandritry ny taona efa mpandray mifanasan'ny tompo izy nefa dia naniry ny mbola hanohy andalina ary dia tsara ny mampiseho azy amintsika koa satria anisan'ny promotion 2023-2024 zany izy ary dia nazotoko tokoa tamin'ny zany fanarahana ny fampianarana katekomenina izany dia Ramatoa Rafidimanana Manuela asa rehefa itsy erinitsy izy ka dia reo zany a izy 5 menada zay mpianatra katekomenina ny 13 tokanana amin'ny alahady tapabolan'inio pentekosta ny anankiray hotokanana amin'ny faefatra ny volana aogositra ary ny anankiray moa zany dia ray andihany amin'izy ireo ary anotrina azy amin'ny tapabolan'ny androany fijoroana vavolombelona lehibe zany ary inoko fa tsy ho voalohany tsy ho farany koa Manuela ny amin'izany dia misaotra indrindra nareo ary isika mariky ny fandraisana azy dia hitehaka mahazo mipetraka nareo androso mirakitra isika ka ataontsika ny hira fa 3 sy 300.
Sangana ny fiangonana n'olitra mirakitra ka ataontsika ny hira fa 470. Mipetraka ny fiangonana. So aritsika gavana dia androso amin'ny fankarazana ny isan-taona ny sampana zava-maneno ka mangataka ny tompony anjara mba androso. Riavana manalo amin'ny tompo ny voalohany teny dia ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny amin'izao jobily izao. Feno 5 taona anio fahadimy ny volana May 2024 ny sampana zava-maneno eto amintsika. 5 taona katroka izany satria dia 5 taona lasa izay 5 May 2024 teto avokoa isika nanangana izany ankalazan'Andriamanitra na amin'ny fananganana izany sampana izany sa tao anatin'ny tsangambato ny 100 taona ny FPM Toulouse. Kodera ny laza ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsy tonga tamin'izany 5 taona izany ny sampana zava-maneno raha tsy teo ny fitarihan'ny Ray aman-dreny mpitandrina voalohany indrindra, teo koa ny fanohanan'ny komity sy ny birao fiangonana ka dia manaratra sahady misaotra anareo rehetra ary tianay koa ny atsarareo ataontsika hoe mpamakilay nanokatra ny lalana ho anay zandry ny tateo aoriana dia ianareo rehetra izay tendry zava-maneno tany aloha tany ialana tsiny fa mety tsy tratranay ny antso anareo tsirairay avy fa tianay ny aneo ny fankasitrahana ho anareo ka nahatonga izao fijoroan'ny sampana izao. Ny herintaona taorianan'ny nananganana ny sampana zava-maneno dia natolotra ny anarana sy ny sary famantarana ary nomena ny anarana hoe endripeo ny sampana. Tiana ihany ny ampatsiahy anareo ny tena dikan'izany hoe endripeo izany. Ao anatin'ny endripeo misy endry dia misy feo. Ny endry dia entina hiandrandrahana ny fahendren'Andriamanitra izay tompon'ny fahendrena ary ny feo dia
rahantsika malala fa hamantarana ny feon-java-maneno. Koa ny feo endry zany dia feo miaraka miandrandra ny fahendren'Andriamanitra sy ihany koa miaraka mihira ao anatin'ny firindrana feno. Ny lohahevitra nankalazana an'Andriamanitra no tamin'izany isan'ny taona voalohany zany dia ny hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy dia iray ihany. Izany hoe niombona ireo izay natsiaro tena nanan-talenta ka niombona tao anatin'izany sampana zava-maneno izany. Isan'ny taona faharoa izaho sy ny talentako sy ny fiangonana, izany hoe rehefa niombona ireo natsiaro tena nanan-talenta azafady dia niara-ny eritreritra ny hoe ahoana tokoa moa ny entiko hanompoana miaraka amin'izany talenta izany. Isan'ny taona fahatelo miobia rehefa niombona, rehefa niaraka ny eritreritra ny hoe inona no ampiasana ny talenta dia namafy ny hoe entina iobiana an'Andriamanitra sy entina anohanana ny fideranan'Andriamanitra atao am-piangonana izany talenta izany. Isan'ny taona fahaefatra tamin'ny herintaona zany, intio aho, irao aho. Izany hoe rehefa niara-nidery dia tonga saina koa hoe sy naneo tamin'Andriamanitra hoe vonina izahay nateraka ny iraka avy aminy. Koa tonga ilay iraka tamin'ity isan'ny taona fahadimy ity, satria tsy inona dia ny lohahevitra dia hoe mandeha ihany ianareo any amin'izao tontolo izao ka torio amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara. Tamin'ny omaly tany amin'ny Église Saint-Denis no nanamariana izany voalohany tamin'ny alalan'ny concert zany izay niarahana naneo izany fanompoana sy fanatanterahana iraka izany. Tsy irery izay tao anatin'izany fa teo koa ny atao hoe fisokafana tamin'ny atao anatiny aloha dia ny fiarahana tamin'ny chorale vitsivitsy niara-nihira taminay tao anatin'izany ka isaorana ianareo. Teo koa ny fisokafana tamin'ny fiangonana Rahavavy ka nisy ny mpandray anjara teo amin'ny sehatra izany niaraka taminay. Tianay ny hanatitra ny fisaorana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina nanaraka anay tamin'izany fikarakarana rehetra sy manana ara-panahy izany, ny komity, ny birao fiangonana, ny OSPMA ary isika fiangonana Ray Manontolo. Ary mety maro ianareo no nanampy anay tany ambadika tany, isaoranay manokana ianareo amin'izao fotoana izao. Ary tianay koa nisaotra aminay mpikambana zany ny ray aman-drenay, ireo vady aman-janaka izay manampy anay tokoa ao anatin'izany fikarakarana rehetra izany. Amin'ity fahadimy taona ity dia misy ny fahatsiarovana nokarakarain'ny sampana zany izay azontsika jerena jifaina rina ery rehefa mirava sy alohan'ny fiangonana ny fotoana azafady. Ary ny azo rehetra amin'izany moa dia entina hanampiana ny asan'ny fiangonana fa indrindra koa ny fikarakarana ny projet trano fiangonana. Ho an'ny 5 taona manaraka, ny faniriana dia ny tombon'ny sampana hatrany, tsy amin'isa ihany fa indrindra ny eo amin'ny ara-panahy, satria tokoa moa ny anjara asan'ny sampana zava-maneno dia voalohany indrindra aloha mampiaina sy mitarika ny fideranan'Andriamanitra atao am-piangonana. Manararoatra izahay manao antso avo ho an'ireo izay rehetra matsiaro tena manana talenta ka tia ny hoentina ampiasaina hankalazana an'Andriamanitra izany talenta rehetra izany. Tao anatin'ity fankalazana ity ihany koa dia miaraka amintsika eto ny solotenan'ny biraon'ny sampana faritany koa dia isaotra manokana ihany koa anareo izahay, ary matsiaro tena manana fahasoavana manokana satria anankitelo ao anatin'ny birao faritany dia samy eto avokoa, ka Andriamanitra ane hanampy anareo amin'izany asa lehibe ataonareo eny anivon'ny faritany izany. Farany ho an'ny 5 taona indimy ampitomboana 5 ho avy dia hirotsaka hatrany amin'ny sampana zava-maneno endrim-po eto amintsika ane ny fahasoavan'Andriamanitra ary ho anazy irery ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Misaotra Andriamanitra lehibe tsika fa mandroso ny fotoana ary
ao anatin'ny fankalazana fahadimy taontsika ivo izany. Mijoro eto moa ny tenako, mitondra ny teny ny sampana zava-maneno avy eto amin'ny faritany, izay vao nitsangana tsy ela, nefa mamela ihany ianareo. Andray kasikety hafa, dia ny kasikety mahasampana zava-maneno, mpikambana sampana zava-maneno ahy eto an-toerana, endrim-peo. Tsy hainy tsy teny, fa andray tenin'Andriamanitra kely aho, izay diso fantatsika loatra, izay manao hoe tsy manana fifaliana lehibe noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Ao amin'ny epistily 7 an'ny Jaona, 1:1-4. Betsaka moa ny tanora sy ny vatombanton'ny tia vazivazy eo amin'ny sampana zava-maneno ao, ka raha heno an'izany hoe zanako izany zao zareo dia maika ery izy ngamba rehefa avy eo antso aho hoe papa, tsy izay ny tanjona ka andeha hovaiko kely ilay tenin'Andriamanitra ary tsy alalavitra isika fa andeha ataontsika hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny rahalahy sy ny anabaviko ao amin'ny tompo atao amin'ny sampana endrim-peo. Ry endrim-peo, valimbavaka ianareo, ekeo zany. Valimbavaka nareo satria betsaka ny mpanompon'Andriamanitra, ny tondram-bavaka, ny sy ny mpitendry zava-maneno eto amin'ny fiangonantsika. Ary izahay izay mpitendry zava-maneno tena mpiandohana, ampatsihivina kely mpitendry organe nitendry tamin'izany. Ny fantatro moa zany fa ny talohan'izay ary milaza nareo hoe efa nisy nilaza hoe akapelany hira tato am-piangonana nisy fotoana. Tamin'izahay sy ry Todo sy Rina sy ry Mandimby mitendry orga, dia izay efatra ny fandimidimby. Ankehitriny tsy mpitendry mpitsoka mozika ny gouvernement tany eto amintsika fa mihoatra noho izany, mpitendry zava-maneno ny gouvernement ao amin'ny tompo ny sampana zava-maneno nareo endrim-peo. Ary raiso izany, raiso satria izany valimbavaka aminareo izany, ianareo ny valimbavaka, dia tokony hijoroanareo vavolombelona ao amin'ny tompo. Ary izany indrindra no ametrahana anareo amin'ny tompo mahereza, ary aza mandrara kilombiandoha fa mety aiza mandrakariva mba ho fitaovana ampiasain'ny tompo ho fampandrosoana ny tenin'Andriamanitra ary mifitoriana ny filazantsara araka ny lohahevitra izay niraisina. Dia aka ny kasikety faharoa amin'izay ary dia ny mpikambana zava-maneno, mpikambana birao ny zava-maneno ny faritany, dia manasa nyreto namako reto Kevin sy Finoana izay birao miaraka amiko, ao anatin'izany miaraka amin'ny Amiel izay avy any Bordeaux. Dia ankehitriny afatra fohy ihany koa no atolotra ho anareo endrim-peo hoe ry endrim-peo fitahiana ianareo dia ekeo zany. Tamin'ny voalohany nareo valimbavaka, ekeo zany. Ankehitriny nareo fitahiana. Fitahiana satria nahoana? Nandritra ny lasy voalohany nataon'ny sampana zava-maneno ny faritany tany Montpellier tamin'ny volana marsa lasa teo, dia tena hitany baribary ary hijoroana vavolombelona izany amin'ny mpanetretena, fa maro anisa ianareo tonga nanatrika, nareo endrim-peo, isika endrim-peo. Ary marobe ny fijoroana vavolombelona nataonareo na tamin'ny fandraisam-pitenenana, nandritra ny atelier, na tamin'ny fampisehoana, fa tsy ny talenta lehibe ihany no afaka midera, fa ny rehetra dia afaka midera. Dia izao loha hevitra niraisina izay nitsongaina tao amin'ny Marka 9:5-5, manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olona rehetra, olombelona rehetra izao, dia mbola manamafy an'izany. Misokatra amin'ny any ivelany ary ny ivelany anisan'ny akaiky indrindra dia ny ato amin'ny faritany. Koa dia herezo hatrany ry endrim-peo, aoka hitomban-dahanareo amin'ny asan'ny tompo ary tenin'Andriamanitra zaraina ho fampaherezana anareo farany dia izao. Koa amin'izany ry rahalahy sy anabavy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Arabaina ry sampana endrim-peo 5 taona, ohatrany hoe mbola vitsy
anefa tena tsaroa fa tsapan'ny fiangonana ny fahasarobidy ny fisianareo eto amin'ny fiangonana satria dia ianareo tokoa no mitarika anay fiangonana ao anatin'ny hira mba tsy bilobiloka ny hira ataonay fa tena ho endry tokoa ary anana endrika ny hira fideranan'Andriamanitra. Dia tsarovy mandrakariva ny anaranareo misy hoe fahendrena endry dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy ary izy no aoka ao anatinareo hitarika anareo amin'ny asa fanompoana izay ataonareo ka mba izy mandrakariva no entinareo mibanjina izay ataonareo ho fitoriana ny filazantsarany eto anivon'ny fiangonana sy ivelan'ny fiangonana ihany koa. Dia mahiresa indrindra ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ary engany mahatratra ny 5 taona manaraka indray. Dia miara-mitehaka mafy sika fiangonana ho fampahirezana azy ireo. Ny anjarako dia mitrotram-bavaka ny sampana zava-maneno eto amin'ny fiangonana ary dia mangataka ny mpitendry zava-maneno rehetra mba hitsangana, na ireo zay efa atao anatin'ny SZM na ireo mpitendry zava-maneno tranainy efa nitendry teto, ho an'ireo zay mahay mitendry koa entina mbavaka avokoa tsika rehetra mba anatevin-darina trany izao sampana izao ary indrindra anaiky ho fiasana mahery eo ampelantanan'ny tompo ankalaza azy amin'ny alalan'ny mozika ary tarika ny fiangonana koa ho amin'ny firana mafy hatrany hatrany sy tsara hatrany hatrany tarian'izy ireo. Vavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra lehibe ianao ary ny fahalehibeazanao dia asehonao na dia amin'ny fahakelezanay indrindra azy. Izao sampana izao no sampana zandriny indrindra eto amin'ny tafo kanefa sampana zay etsehinao ka manana fahavitriana, manana zotom-po. Misaotra nanomezanao azy zay 5 taona izay, antsasaky ny 10 zany, izay ampitany ray amin'ny 5 manaraka mba hahatonga ny fahafenona ho ao aminy. Dia mangataka aminao zay ny fitahian-tsoa ho amin'izy ireo, ny fanolorantena madio sady marina ho ao amin'izy ireo ary ny vokatra ateraka izao asa fanompony izao dia hiariary ane ary anandratra ny voninahitra ao sy ampahery azy ireo mandrakariva. Dia meo azy ny tombo amin'ny fanolorantena, meo azy ny tombo amin'ny fahaizana, meo azy ireo koa ny anana firaisana am-po sy ampanahy ary meo azy ny iaina ilay zavatra sarobidy indrindra ao aminao zay ao amin'ny lanitra ao ihany ny loharanony dia ny firindrana, ny harmonia izay mampiavaka ny mozika sy ny hira ao aminao tompo. Meo azy ireo zany ka ny firaisanao ray zanaka fanahy masina ho amin'ny mandrakarivany ampirisika azy ho amin'izany fanolorantena feno fa indrindra ao amin'ny fampiraisana ao anatin'ny firindrana izany. Dia ninona mahasoa sampany ity ary ninona koa vokatra ilain'ny fiangonana amin'izy ireo dia ho tanterahanao ane izany ka dia anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ho aoka ao amin'izy ireo kosa na ny ankehitriny na ny lasa na ny mbola ho avy ho amin'izy ireo ny fahatanterahanao ray zanaka ary fanahy masina amin'ny ratsoan'i Kristy. Amen. Dia mbola mitehaka sika mampirisika izany sampany izany. Tonga mivavaka fisaorana izao sika mangataka tompony anjara. Mbola manana hira anankiray atao zany ry zareo.
Iaraka ivavaka isika tompoko. Tompoandriamanitra io mbola miantso ny anaranao indray zay amin'izao fotoana izao. Misaotra tompo noho ny fitahinao ny fiainanay. Misaotra fa efa navelanao nanatotosy izao fotoana izao sahady zay ary madivy farany izany. Ankehitriny dia mitondram-bavaka izay tompo ireto sampana zava-maneno izay mankalaza ny fahadimy taona. Jereo manokana ny mpitarika vangio tsiraray avy tompo ny mpikambana ny isam-batan'olona ary feno mandrakariva ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana avy aminao ahafahany mitondra avy tompo ny hafatra izay nondraisina androany. Dia mitondra bavaka ihany koa izay tompo ny mpitandrina sy ny komity eto amin'ny fiangonanay, ny izay rehetra manana andraikitra, ny tompona andraikitra rehetra na eto amin'ny nivon'ny fiangonana na any amin'ny faritany na any amin'ny nasionaly. Ianao koa tompo no ametrahanay ny asan'ny fiangonana rehetra, fantatrao ny fikarakaranay ny amin'ny trano fiangonana ankehitriny, dia meteza tompo anoro ny lalanao, ampafantatra ny sitraponao, fantatra efa manana ny fotoananao sy ny fombanao ianao ka dia mananky sy manaraka ny fandaminanao zay. Dia mitondra bavaka ihany koa izay tompo ireo izay naniry ho afaka hanatrika izao fotoana izao nefa tsy afaka, ao ny tsy salama, ao ny tojo fahasahiranana samihafa, ao ny manana olana ary miatrika ady mafy, vangio sy tsinjovy ny isam-batan'olona. Jereo koa tompo ary vangio ity firenena ity izay mandray anay, ary tsy adinonay ny firenena Madagasikara izay nipoiranay. Jereo ny vahoakanao rehetra, vahoakanao kristianina, ireo hoe afaka mivavaka ankalalahana ihany koa ireo hiara ny fanenjehana isan-karazany na amin'ny toeranaiza na amin'ny toeranaiza. Ampio ary ampaherezo izy ireo tompo, afaka hijoro mandrakariva ho vavolombelonao naiza le ninona mitranga. Tonoana manokana ny isam-batan'olona, ao ireo mpianatra, ao ireo mpiasa, ao ireo mpitady asa. Ianao no mahafantatra ny anjara sy saza ho an'ny tsirairay avy tompo, dia manome araka ny sitraponao. Ao koa tompo ny tany miady, ampanjakao ny fiadananao, na pombaniza tompo dia fantatray fa ny fandriampahalemana izay entina amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia zaraina ho an'isam-batan'olona ary ianao no angatahana hiasa ao anatin'izany. Ampio ihany koa tompo izay rehetra hiaina ny hafatra izay efa nozaraina tamin'ity herinandro ity, ka raha andeha izay hiverina any amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy dia afaka andeha tokoa ka hitory ny filazantsaranao na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Tsy feno tompo ny vavakay, nefa fantatray fa ianao no mahalala ny any amin'ny fonay miafina rehetra, dia tanterao aminay tompo arak'izay fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Marobe ireo zavatra mifanotona teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Reny rehetra reny dia fanomezana avy amin'Andriamanitra koa, ary mitaky adidy avy amintsika ary faharetana. Izao dia anatanteraka ny fiam-pihavanana amin'ny namantsika izay namoy havana isika, ary dia mangataka ny fianakaviana mba hiakatra ity tompoko azafady. Fiteny ihany ny hoe vahotra ny lela ary marina izany, satria tsy voaela akory namoy ny reny ny irina, ary izao indray dia namoy ny rainy. Sady mampametra fanontaniandro izany, nefa koa dia mampitodika amin'Andriamanitra, fa marina ny fitentsika hoe alahatritsika fa tsy mandahatra. Manana ny antony lalina tsy takatsika izy, ary eto dia tsy te ho avoakan'ny tompo fa misolotena kosa ny fiangonana manontolo maneho ny fiaraha-miory ary ny fahatsapana ny marary manoloana izao fandaozana indroa misesy izao, reny avy eo dia ray indray. Kanefa dia manana fanantenana velona isika, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly, fa raha mijery ny tsy hita isika, dia maivana kokoa
satria ny hita dia vetivety fa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Raha nantsony ny tompo any amin'ny ny ray loharanony poirana, dia matoky isika fa manana ray any an-danitra izay miay antsika. Ary matoky isika fa ny finoana izay ny tanany dia nanoritra ny lalana izorany rehefa natateraka ny adidiny tety izy. Ka dia zao ny teny fampaherezana sy tsodrano tononona amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavany, izy eny hampionona ny fonareo ary hampahery anareo hanao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny zany. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Hivavaka isika. Tompo manoloana eto ireto havanay ireto, fantatrao ny antony ary mijoro manoloana azy ireo izahay tanam-polo. Nefa kosa manana anao Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy, ilay efa maty talohan'ny reninay sy ny rainay. Efa lahy matota amin'ny maty ary ny aloha lalana ny mino, ka nitsangana tamin'ny maty mba hamovaravarana ho amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay matoky azy. Misaotra anao no zahay no izany lalana izany, ary dia mametraka reto havanay reto aminao zahay. Ninona fampiononana, ninona fampaherezana, ninona fampitrakana, ninona teny, ninona fietsika, ninona asa tompo. Dia ataovy tanteraka amin'izy ireo zany, azohony mijoro sy mandresy, ary azahoany mitory ny finoana sy ny fanantenana ao aminao Kristy. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fianakaviana manontolo, mba omenao azy ireo tompo ny fiadananao, azohony mijoro sy ny traka. Araoka ny finoana hiazona azy mandrakariva amin'ny fifikirana aminao. Ary raha tonga kosa ny fotoana izay tsy maintsy hialana eto, ny angatanay aminao dia nitehirizanao anay mandra-pahatonga izany mba tsy hisy loza anjo, ary ho ampiraisinao ao amin'ny fanjakanao izay no ny fifikirana amin'ny Jesosy Kristy, lahy matoa amin'ny maty sady mpanangana ho velona. Dia matoky izany zahay, ary dia misaotra fa mahay manao mihoatra noho izay nangatana amin'izany vavaka izany ianao, no ny hery izay omenao an'izy ireo. Misaotra tompo. Amen. Zany ny teninay rehetra ho anareo, ary zany koa no entinay maneho aminareo fa ny varavarana ny voanana anareo fa ny fahoriana ny arahantsika mitondra, fa ny honay aminareo koa fa ny fanantenana velona amin'ny Kristy no mampijoro atsika, arengane izany fijoroantsika izany iombona atsika mandrakariva amin'ny fitoriana ny filazantsara araka ny afatra napetraky ny sampana zava-maneno teo. Ankoatra zany dia misy ny vary reventy izay atolotry ny pray finoana ho fanamaivana ny entanareo amin'izao vesatra entinareo zao. Zay fandraisana anjara tamin'ny finosana ho an'ny maty, ary fandraisana anjara koa amin'ny fampiononana sy fampaherezana ny velona. Ka dia rehefa miraha veto isika dia misy kitapo ery ariana ery, arotsaka antsika ao ny fehim-pihavanana izay marika anehoantsika ny firaisampontsika amin'izy ireo no izao fahalasanana izao. Dia ny manitry ny fitahiana rehetra ny mbola ampitraka anareo, ampionona anareo, ampahery anareo, ary mbola hiaro anareo hatramin'izao koa mandrakizay. Joreto ny tenako misolo tena ny fianakaviana. Eny tokoa araka ny fantatsika teo dia tsy voatsela akory izay namono ireny ny rina, dia izao indray dia lasa indray ny rainy, fa saingy hery lehibe ho anay ny fijoroanareo
ery lehibe ho anay ny fanontronanareo tamin'izay zavatra rehetrarehetra nitranga teo amin'ny fianakaviana. Ny tavan-dralahy tokoa maranitra ny tavan-dralahy ka dia tondra ny teny fisaorana ho anareo izay ny amin'ny fiombonam-po sy ny amin'ny fampaherezana izay naseho anareo anay. Dia misaotra ny amin'ny teny fampaherezana, indrindrandrindra ny amin'ny teny fampanantenana izay mandreny mpitandrina teo. Dia misaotra ihany koa amin'ireo vavaka izay nasandratrareo ho mariky ny fiombonana anatin'izao fahoriana izao. Dia manarak'izay tsy nionona fotsiny nareo tamin'ny teny fampaherezana sy teny fampanantenana fa mbola naranareo koa vola mikarena. Dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fitianareo ny amin'izay zavatra rehetrarehetra nataonareo. Dia mahatsiaro tsy horery izahay eto amin'ny vohitry Tolotsy fa manana rahalahy anabavy mpiray-tam-po amin'ny tompo. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanohaninareo. Dia misaotra indrindra. Dia aza misosoka lelontsony tompoko. Mahazo mipetraka ianareo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika natateraka izao fanimpom-pivavahana izao. Ary misaotra anareo manokana nanana faharetana satria lava dia lava ny fotoanantsika androany no ireo zavatra maro mifanotona hoy aho. Zava-dehibe androany ny fankalazana ny 5 taona ny SZM, 5 taona ny nahaterahany ary ity daty ity dia ny fidina manokana amin'izany na dia fotoana manokana dia niangarana ianareo kanefa tsy niangarana fa tiana indrindra nanamarika izao fotoana izao izay nahafeno ny 5 taona nareo izany. Araka nolazaiko tamin'ny heriny anio tamin'ny heriny androany dia ao anaty tafiditra ao anatin'ny fanimpom-pivavahana ny feokira fidirana sy ny feokira firavana na ny atao postlude. Ka tsy hoe fanajantsika azy ireo ihany zany fa fametrahantsika koa zany zany endrika liturgie vaovao zany. Fa rehefa mifarana ny fanimpom-pivavahana ilay mozika farany iny tsy mozika mandroaka antsika andeha akory fa mozika izay ampifantoka antsika amin'izay rehetra ny ainantsika nandritry ny fanimpom-pivavahana kosa. Ka rehefa vita zany postlude zany vao misaraka isika izay vao mirava ny fotoam-pivavahana. Atomboka tsika anio zany ary dia angatahantsika izy ireo anomana zany isaky ny alahady mba ahatonga ny fotoanantsika ho tena feno ho liturjika araka ny fiteny zany. Mialoha ny amarana ny fotoana dia angatahana ireo catéchumènes mba hijanona kely rehefa mirava zao fotoana zao. Je demande aux catéchumènes de rester un peu pour 5 minutes juste pour l'organisation de notre sortie de ce mercredi. Ataontsika ny hira izay voatondro ho famarana ny fotoana 7:30 voalohany, mialoha ny 4 sy ny tsodrano ary ny fanampiny 2:50 aorianany 4 sy ny tsodrano. Rehefa vita ny fanirahana dia mbola mipetraka isika miteny aminareo hoe mipetraka isika dia mbola miaino ny postlude isika izay vao misaraka. Tsangana ary isika manao ny hira 7:30 voalohany. Izano etatara ne tombo Jesus ilai natalelama kaneli
zao no afatra ho antsika avy amin'ny tompo mandehany indro za maniraka anareo tahaka zanak'ondry eo mpivon'ny ambody koa mora tahaka ny voromailala ary endre tahaka ny mena rano dia ho tanteraka amintsika ny tsodrantonona amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitry ny fanantenanane ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny heri ny fanahy masina amen fanampiny roa amin'ny dimampolo zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo mbola mipetraka isika
dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia mirava isika